Pengasuh di dalam kematian, menyelamatkan susah, harus masuk, amin.
Isso, Como é fogo? isso. Oh, seja. Ambang-ambang nuk sih di kelas li violon Bueno, na to. Agora mano que violão era fazer. E o que ele fazer. Me deixa de sujo, tio. Orca. Mende anis sujo. Ternyata.
dia aramitsanatsika no ny fanentanana ny azakazaka masina andiny voalohany ihany. Jesu Kristi no mpamonjy tompozy Andriamanitra nianao no fizatsara ray tsy miova ny manakiza aleary isika iaraka anoyaka ny azakazaka voto sy filazatsara imada alahady fahatelo ny volana May 2020 alahady fandraisana ity alahady ity ho aminareo ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompontsika amen. Andeha isika hiara-mideran'ny tompo amin'ny alalan'ny salamo fa 5:1 ny andininy 5 voalohany. Salamo fa 5:1 ny andininy 5 voalohany ary tononontsika ho fidiarana ny tompontsika izany manao hoe midiarany Jehova miantsoa ny anarany, atao fantatra any amin'ny firenena ny asany, mirao azy, mankalaza azy, saintsainy ny fahagagana rehetra ataony, atao vorearenareo ny anarany masina, aoka hifaly ny fony izay mitady an'i Jehova, pitadiavany Jehova sy ny heriny, ka tsy mandrakariva ny tavany, tsarovo ny asa mahagagana nataony, dia ny fahagagany sy ny fitsarany ny vavany. Amen. Vavakisika mpanomponao tokoa zahay ko dia manolotra ny aja ny hery ny voninahitra ho anao Andriamanitra. Ianao ny tompony izany ary nomenao anay izany mba hananana hery hoentina manatona anao. Rehetra izay manatona anao eto amin'ity toerana masina ity, hamasino izao fotoana izao, hamasino koa zahay, hamasino izay ho tena mpanomponao marina tokoa ary tsy mizongozona noho ny toe-javatra rehetra mitranga eo amin'ny fiarahamonina, fa maika amin'ny tana tsara ny filazany tsara ny Jesosy Kristy ilay efa nitsangana tamin'ny maty. Manatrehitra ity fampivavahany ity, tsy fotoam-bery maina ho anay izany, fa fotoana hanovozana hery vaovao hoentina mamakivaky ny fiainana indray, mba hanoatra noho ny mpandresy zahay amin'ity fiainana ity. Tompo, taio ny vahoakanao izay tonga miara-mivavaka amin'ity fidirana faharoa ity, ary eo ka ny fanahinao ho amin'ny fanahinay ampahery anay lalandava.
amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tomponay no anaovanay izany vavaka izany dia Jesosy Kristy tomponay izay omemboninahitra sy laza miaraka aminao raisin'ny fanahy masina. Amen. Mahasoa toerana tompoko. Fianjava-maneno foy dia tiditsika ihany mbola misy tara dia ampidirina eo ihany. Andeha ary androso amin'ny famakina ny soratra masina isika sy ny fiainona ny tenin'Andriamanitra izay hotoriana. Ny Andriamanitra rainay eo, saotranao zahay noho ny amin'ny teninao izay tsy tapaka eo anoloanay mandrakariva. Mangataka ny asa amin'ny fananao masina izay, hiasa amin'ny teny izay hotoriana. Sy hanome anay finoana fanay mandray ny teninao ary hametraka ny teny rehetra eo am-bavan'ny mpanomponao. Dia amin'ny anaranao Jesosy no angatana izany vavaka izany. Misaotra Jesosy malalo. Amen. Ny teny rehetra dia vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Tantara faharoa, toko 512 ka ny andininy voalohany sy ny faharoa. Tonga tamin'ny Azaria, zanaky Oded, ny fanahin'Andriamanitra. Andeha hitsena any asa izy, ka niteny taminy hoe mihaino aho ry asa mba ny Joda sy Benjamina rehetra. Momba anareo ny tompo raha momba azy ianareo, ary raha mitady azy ianareo dia hahita azy, fa raha mahafoy azy kosa ianareo dia hafoy ianareo izy. Filazantsara araka ny Matio toko 12, andiny 12 hatramin'ny 120. Indro ny mpanompoko izay nofidiko, ny malalako izay sitraky ny foko indrindra. Apitrako ao aminy ny fanayako, ary toriny rariny amin'ny jentilisa izy, tsy fanditra na iantso mafy izy, ary tsy hisy andre ny feony any an-dalana, tsy ho tapahiny ny volotara torotoro, ary tsy ho vonoiny ny lahin-jiro manentona, ambara mpamokany ny rariny ho mpandresy, ary ny anarany no hitokiny ny jentilisa. Vaky teny farany epistily voalohany ho an'ny Tesalonianina, toko 1, andiny 1 hatramin'ny 5. Paoly sy Silasy ary Timoty mamangy ny fiangonan'ny Tesalonianina izay ao amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy Tompo, ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana. Misaotra an'Andriamanitra mandrakariva izay ny aminareo rehetra, ka manonona anareo amin'ny fivavahanay, sady tsy mitsahatra mahatsiaro ny asanareo,
amin'ny finoana sy ny fikelezanareo aina amin'ny fitiavana ary ny faharetanareo amin'ny fanantenana an' Jesosy Kristy tompontsika eo imason'Andriamanitra raintsika. Fantatray ry rahalahy malala an'Andriamanitra ny fifidianana anareo fa ny filazantsara anay tsy tonga teo aminareo tamin'ny teny ihany fa tamin'ny hery koa sy ny fanahy masina ary ny fahatokiana be araka ny ahafantaranareo izay toetry ny fitondrantenanay teo aminareo noho ny aminareo. Ray masino manamasinana ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Raha-mitsantsika rehefa manala tsena ny afatry ny tenin'Andriamanitra. Dia mbola mampitomboana aminareo ny ry avako ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompo sady mpamonjy antsika. Ny filazantsara araka ny Matio 12 no omen'ny tompo antsika voalahatra ho toriana amin'izao fidirana faharoa amin'ny fampivavahana fanao isan-kalady izao. Filazantsara araka ny Matio 12 manomboka amin'ny andininy fahavalambin'ny folo hatramin'ny andininy faraika amby roapolo. Efa nivakin'ny mpanompon'Andriamanitra teo moa zany io fa ny andininy fahavalambin'ny folo mba tiako verenakitsika kely ny tapany voalohany ihany amin'io hatramin'le hoe ny malalako zay sitraka ny foko indrindra. Fa kitsika kely amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe indro ny mpanompoko zay nofidiako, ny malalako zay sitraky ny foko indrindra. Dia apetraka ao aminy fanahiko izy izy ary itory ny rariny amin'ny jentilisa izy. Zao zany betsaka ny olona milaza hoe mpanompon'Andriamanitra. Ary aza moa tsy dia tena fantatra tsara hoe avita izy ireny. Dia mpanompon'Andriamanitra moa eny ihany fa hoe mpanompon'Andriamanitra dia hoe pastera dia hoe apôstôly dia hoe mpisolona be dia maro be samy hafa zany ny filazana hoe mpanompon'Andriamanitra reny. Dia sahiran-tsaina ihany tsika manoloana an'izany dia mahita tara-pahazavantsika tao amin'ity filazantsara araka ny Matio ity. Azahoana mijery hoe takaninona zany hoe mpanompon'Andriamanitra. Io moa dia nalaina mivantana ny faminaniana tao amin'ny Isaia 2:7 zay voalaza ny soratra masina fa tanteraka ao amin'ny Jesosy Kristy zany fa izy ilay mpanompon'Andriamanitra lazainy ny Isaia 2:7. Dia hijeritsika zany hoe ny maha-mpanompon'Andriamanitra. Ao ny zany hoe maha-mpanompon'Andriamanitra tsika zany. Tsy hoe rehefa hoe mahay mitory teny dia mpanompon'Andriamanitra, tsy hoe mahay mandahan-teny, mahay manao an'izao dia hoe mpanompon'Andriamanitra zany. Fa inona ny maha-mpanompon'Andriamanitra raha tarafina, raha alaina amin'reto texte zay lazainy ny
soratra masiny rehetra i Jesosy Kristy ny filamatra amin'izany voalohany any mpanompon'Andriamanitra dia voafidy sady mbola le préculte voalohany ataonareo voafidy sady hitoeran'ny fanamasina voafidy sady hitoeran'ny fanamasina io izy ry zanaka mpanompon'Andriamanitra dia voafidy ary hitoeran'ny fanamasina ny voalohany zany dia olona voafidy io voantso voafidy io tsy olon'olom-pony io tsy olona manao le atsony ny teny vazaha hoe manao autoproclamation laza ny tenany fotsiny a na milaza tena na manondro teny io fa voafidy io iza no mifidy zany iza no mifidy mpanompon'Andriamanitra Andriamanitra tsy anareo no mifidy hafa zaho no mifidy anareo Andriamanitra no mifidy olona misy olona voafidy n'Andriamanitra atao hoe voafidy zany de hoe nalaina tao anatin'ny maro voatokana natokana sahalan'ny hoe misy zavatra maromaro ataontsika hoe misy voankazo maromaro dia ny anankiray ny fidiana fa tsy hoe tsara fa zay no tiany mpifidy ary fifidianana ty amin'ny testamenta vaovao dia miresaka ny amin'ny hoe ny fitiavan'Andriamanitra ny fahasoavan'Andriamanitra ny fidianana ny olona izy Andriamanitra manapa-kevitra fa ity no fidiny voafidy zany ary rehefa voafidy dia omena ny fanahy masina na ny hery zany hoentina manao zay ny fidianana matoa fidiana moa zany de misy antony ny fidianana misy antony ny fidianana ary ny antony fidianana de hoe ampita hafatra hitantsika eo amin'ny testamenta taloha lay tantara faharoa zany vakitsika teo hoe ny mpaminany de nampita hafatra mena ny fanahy masina de nampita hafatra de i Jesosy lay mpanompo voafidy raha ohatra ka mijery ny Matitoko 12 tsika zany mba hanatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra ary tanteraka ao aminy zany sitrapon'Andriamanitra zany ny fanahy masina no mitoetra ao aminy ary manana fahefana sy hery ho amin'izany asa fanompony zany izy zay mampanompon'Andriamanitra mpanompon'Andriamanitra tsy io zany tsy akanjo salorana io tsy hanaovana fotsiny akanjo tsy titre fotsiny io de zay le mahamay am'izao fotoana zao medy be ny olona manana titre fa hoe manontany tena ve hoe tena izy tokoa ako tsy avy amin'ny safidy manokana ananan'ny olona io fa avy amin'ny antson'Andriamanitra avy amin'ny famezam-pahasoavana zay omena antsika amin'ny alalan'ny fanahy masina ary zany ny dika ny fifidianana ty amin'ny fiangonana io zany dika fifidianana ty amin'ny fiangonana tompoko ary zay ny tsy hanaovana foana amin'ny fifidianana ty amin'ny fiangonana zay ny tsy ilazana mihitsy aman'olona hoe ianona ndao fidiana fa atsoina be anaty sampana zany na anaty fikambanana anaty fiangonana ndao tsika hifidy andranony fa am'izay dia ianareo no nifidy ny tenanareo fa tsy Jesosy no fidy azy zay lisy zay ty amin'ny fiangonana ke io zany mila fitandremana foana io zany fakapana mazo atsika ty amin'ny fiangonana matetika any misy any amin'ny sampana any mitangorongorona any mivorivory any ambadika any de ndao re tsika rehefa raikitra fifidiana ndao re tsika ianona fidiana ahoana ny tenin'Andriamanitra teo le lazaitsika teo izao no nifidy anareo tsy anareo no nifidy hafa zao no nifidy anareo izy le hoe izao Jesosy Kristy Andriamanitra ka zany zany etika ngeda be ty amin'ny fiangonana nefa tsoroka amintsika fa misy an'izany foana na any amin'ny synodà lehibe azy hoe ianona fidiana aza mifidy andranona aza mifidy andranona fidianany ranona misy an'izany tsy mamenatra zany misy an'izany foana any amin'ny synodà partany ianona fidiana de ianona indray aza fidiana misy an'izany aty amin'ny fiangonana ndao ianona fidiantsika le atsika efa voamana melo ny fifidianana zay mahatonga ny tika ty amin'ny fiangonana hoe tsy manao propaganda ty amin'ny fiangonana tsy hoe mandeha misokosoko any amin'olona rehetra any de ndao ianona no fidintsika sy menao rehefa manao an'izany ty tsy Andriamanitra am'izany no nifidy anao nifidy ny tenanao ianao na ny fidiny namanao ianao tsy demokrasia ny fiangonana fa teokrasia ka zava amintsika zany tsy demokrasia ny fiangonana hoe ireo ny olona maro de mifidy izy hoe iza ny tian'ny olona non tsy demokrasia ny fiangonana fa teokrasia ny fiangonana rehefa mifidy ianao de amin'ny anaran'ny Andriamanitra ny fidiananao za mpanompon'Andriamanitra de amin'ny anarany ny fidianako
zany meny fahefana ao amin'izany kanefa tsy manaonao foana fa tena mijery tsara hoe inona izy no fidian'andriamanitra dia andriamanitra zany no mifidy rehefa andriamanitra no mifidy dia tena mpanompon'andriamanitra tokoa io tena mpanompon'andriamanitra io fa rehefa ianao no mifidy za tompoko ary miteny an'izany foana koa zany na any amin'ny sehatra faratapany amin'ny fitsikemy azy hoe za dia tsy raha ohatra ka tsy hoe tsika ngano hoe anondrana dia ianao hoe ndao asiana propagande sy ny rehetra fa fiangonana tsy azo atao amin'izany manjary mifidy olonafa ianao dia simba anao rehefa avy eo ary tsy vitan'izany fa zany mahatonga atsika ty amin'ny fiangonana aoko fantarantsika zany dikan'izany misy hoe fanokanana ty amin'ny fiangonana ny fanokanana dia tsy karazana installation na karazana hoe fetifety le fanao amin'ny fametrahan'olona fianianana sy ny rehetra fa fanokanana ty amin'ny fiangonana dia fanomezana ny fanahy masina zany dikan'le hoe ny olona atokana ty amin'ny fiangonana dia hametraha-tanana ary ny fametraha-tanana dia marika fa omena ny fameza-pahasoavana ianao omena ny fanahy masina ianao voalaza ao amin'ny baiboly eo zany resahany solatra masina zany naiza naiza re timote moa zany dia lazaina hoe aza tsy mamelona ny fahameza-pahasoavana zay nomeko anao tamin'ny alala ny fametrahako ny tanako dia ngeda be zany a ny mahampanompon'andriamanitra tsika zany dia ny fifidianan'andriamanitra sy ny fanomezana ny fanahy masina fa rehefa tsy toerany fanahy masina ny olona rehefa tsy tarihan'ny fanahy masina ny olona dia miala ny nampanompon'andriamanitra azy na dia ny fidiana azy ianao ka miala amin'ny fitarihan'ny fanahy masina fa zay tarihan'ny fanahy masina ihany a zay tarihan'ny fanan'andriamanitra no zanak'andriamanitra ho ny soratra masina ngeda be zany io zay zany a ny hoe mampanompon'andriamanitra tsika zany dia ny fifidianan'andriamanitra ary ny fifidianana moa zany le fifidianana ho tompona ndraiky ta ndresahako teo fa ny fifidianan'andriamanitra koa dia fifidianana tsika ao amin'i jesosy kristy mba ho vonjena tsika rehetrarehetra noho ny amin'ny batisa noho ny amin'ny jesosy kristy dia nofidian'andriamanitra ary dia zany no nanaovam-batisa tsika marika fa olona nofidian'andriamanitra tsika zany no mahampandray fanasany tompo atsika zany nametrahana ny tanana teo ambolonoatsika mba anana tokoa ny fanahy masina tsika hiaina amin'izany fitarihan'ny fanahy masina zany tsika satria ny mpanompon'andriamanitra dia tarihan'ny fanahan'andriamanitra fa tsy tarihan'ny sainy tsy tarihan'ny lohany tsy tarihan'ny heviny fa tarihan'ny fanahan'andriamanitra ny mpanompon'andriamanitra ary zany no mahampanompon'andriamanitra azy ka raha mbola milaza koa fa mpanompon'andriamanitra dia manaiky ho tarihan'ny fanahy masina tsika manaiky ho bakioniny zany fanahy masina zany tsika tsy afaka mandeha tsika iny voalaza moa amin'ny asan'ny apôstôly io ao amin'ny toko voalohany eo zany hoe aza miala eo tanàna tsy navelany ala teo tanàna ny apôstôly fa izao azo ery nareo amin'ny latsahan'ny fanahy masina aminareo zay nareo zay vao mandeha ho vavolombelony jesosy kristy jodi samaria ary hatrany aparany tany zany no izy zany no mahampanompon'andriamanitra ka mila dinihana tsara zany na ny olona milaza hoe mpanompon'andriamanitra na ianao koa milaza hoe mpanompon'andriamanitra ny fidy anao tokoa ve ny tompo a ary manana ny fanahy masina ve ianao zany ny fanontaniana zany a ianao ihany no tena mahalala an'izany hoe manana an'izany ahako zay ny voalohany faharoa ny fepetra mahampanompon'andriamanitra dia ahoany eo miaina-pahamarinana sy filaminana tsy fanditrana iantsomafy izy ary tsisy andreny feony any an-dalana tsy ho tapahany ny volotaratorotoro ary tsy vonono la anjery manentona ary manam-pamoaka ny nirariny ho mpandresy miaina-pahamarinana miaina-pahamarinana tsy mifanditrana miantso mafy fa mamoaka ny rariny resaka hoe rariny moa zany a dia misy fitsarana ao ambadiky le hoe rariny ny tsara marina ny dikany tia fototeniny io dia hoe mpitsara ny hoe fitsarana ny tsara marina ny olon'andriamanitra ny mpanompon'andriamanitra dia mahay mitsara marina ary tsy mitsara marina ihany fa olona mora hatao mora halamina satria mpanompon'andriamanitra dia mora halamina izy satria manana ny fanan'andriamanitra ho tsika teo ny teny hoe proche ny proche moa ny filazan'ny zareo grika azy le hoe milamina le hoe proche zany dia malemy fanahy na milamina fa ny amin'ny teny grika klasika izy io ny hoe proche io dia ilazana ny soavaly voafolaka soavaly voafolaka ka na dia mahery azy izy dia endry milamina tsara tsy mitrifany zany ny mpanompon'andriamanitra ary zany ny mpanompon'andriamanitra omen'andriamanitra hery fa hery tsy hoentina mitrifana akory tsy hoentina manao zava-dratsy amin'ny hafa akory tsy hoentina mandeha amin'ny hafa akory fa hoentina mandamina ny hafa
hoentina ananany olona fiadanana no omen'andriamanitra antsika rehavana malala miaina pahamarinana sy filaminantsika jesosy dia tsy nitondra fitsarana amin'ny herisetra fa fahamarinana sy ny fahatsorana zay rehefa tsara jesosy fa mpanjaka fa fahamarinana sy fahatsorana ny nitondran'ny fiainana ny filaminana dia miseho amin'ny fomba zay hoe tsy mandrava zavatra tsy mandresy amin'ny hery ivelany fa mifaharetana sy ny fahatsara-toetra no ny asan'ny fanahy masina ao anatiny fanahy masina ao anatintsika tak izany koa nataony jesosy no ny asan'ny fanahy masina tao anatiny dia tsy hoe tonga ny tratrevatreva zay natonga azy hoe nitangina zanabriky fa tsy nitangina sovaly ny sovaly dia mitratrevatreva fandeha hoentina ny miady zanabriky dia zanabriky miasa ozy izy ny soratra masina dia zanabriky dia milaza fandripahalemana sy filaminana ny mpanompon'andriamanitra zany dia miaina tsara amin'ny fahamarinana sy ny filaminana tsy olona mitsaratsara olona tsy olona mandravandrava olona tsy olona mamely olona na manimba olona fa olona manarina olona zay tia olona ka tsy mitsara fa manarina zany moa zany ny fiainantsika fiangonana ny tena marina nge zay tia fiangonana zany tsy tokony hisy fitsarana olona hoe zao ty ratsy ty marina fa misy fodalana sy fitsipika misy fandaminana ny fiangonana fa ny fodalana sy fitsipika hoentina mitaiza olona fa tsy hoentina manimba olona imondra indray misy olona milaza hoe mahay an'io zaynay io syndrehetra dia io nge mahay daholo ny olona mamaky teny rehetra fa ao zany ao anatin'ny filaminana tsara no anaovana zany rehetrarehetra zany satria zay mampantompon'andriamanitra antsika ary ao anatin'ny fahamendrehana tsy misy herisetra na fahakalana tsy misy zavatra hafa fa tena ao anatin'ny fahendrena sy ny faharetana no anaovana an'izany fa ny fanjakan'andriamanitra ho ny soratra masina romanina toko 5:7-8 fa ny fanjakan'andriamanitra dia tsy amin'ny fihinanana sy fisotroana fa amin'ny fahamarinana sy ny fiadanana ary ny fifaliana ao amin'ny fanahy masina ny avana malala zany no toetra ny mpanompon'andriamanitra zany no pirofo mpanompon'andriamanitra tsika ny anankiray dia olona marina tsika zany nge no tena lesoka amin'ny fiarahamonina misy antsika ny fahamarinana ny moa fahamarinana raha tia misoratra masina ny fahamarinana dia tsy mitsara olona tsika aza mitsara mba tsy tsaraina ianareo ny fahamarinana raha tia misoratra masina dia manarina ny lavo ny fahamarinana tia misoratra masina dia misitona ny olona taka ny fisitona tapaporoana avy ao anatin'ny hafa fahamarinana tia misoratra masina dia mamonjy ny hafa ny filaminana manana fa manana heritsika fa ny hery ananatsika dia hoentsika manompo an'andriamanitra hoentsika mampiseho fitiavana amin'ny hafa fa tsy hoe dia anaovantsika zavatra tsy mety amin'ny hafa fa tia filaminana mpanompon'andriamanitra ary io tompoko no anankiray amin'izay hitenenana foana ny fiangonana hoe ny mahafiangonana ny fiangonana nge dia ny filaminana na mahafiangonana ny fiangonana tsy hoe anjely daholo ny olona ao ny olona rehetra ao dia manana ny fahalemeny manana ny kilemany fa ny mahampanompon'andriamanitra atsika dia hoe isika tia zany filaminana zany ajaitsika zany filaminana zany tiatsika ny olona rehetra tsy misy fankahalana tsy misy herisetra tsy misy zavatra taka zany fa tena ao anatin'ny filaminana dia tia fahamarinana ihany koa mahampanompon'andriamanitra atsika i jesosy kristy dia tena niaina tamin'izany fahamarinana zany jereo tsara ny ilazany azy eto tsy ho tapahany ny volotara torotoro ary tsy ho vonoiny ny lahanjiro manentona ambary-pamokany ny rariny ho amin'ny mpandresy rehefa miresaka hoe volotara torotoro sy lahanjiro manentona hoe zavatra ratsy zany ny olona lavo zany olona simbo zany ka tsy hoe mainka manao tsindrifa lavo jesosy tsy manao tsindrifa lavo fa manarina ny olona lavo jesosy fa efa tonga ny zanak'olona ahoana ny toy an'izay tady sy amonjy ny very fa tsy hoe misy olona very dia vao mainka dakana ho very tsy zay jesosy atsika dia tia filaminana mitondra fiadanana ho an'ny olona jesosy tsy hifanditrana iantso mafy izy ary tsy hisy andreny feony any an-dalana jesosy zany malemy fanahy sady tsy miavonam-po araka ny tenin'ny soratra masina ny Matio 7:10 misy an'izany malemy fanahy sady tsy miavonam-po zany koa dia toetra nytsika mpanompon'andriamanitra malemy fanahy sady tsy miavonam-po
olona tsotra, olona azo ifampirarana, azo resahana. Samy manana ny toetra ny olona, samy manana ny températurany, sy manana ny temperamany. Fa ny fond ny mpanompon'Andriamanitra, raha mpanompon'Andriamanitra ianao dia olona mandeha mpatsorana mpanompon'Andriamanitra. Zay le resahako eto mitsika manakariva, ary ampianariko ny fiangonana zany, nampianariko ny zanako dia ampianariko ny fiangonana hoe ny tena mpanompon'Andriamanitra miaina amin'ny fahamarinana aloha. Fa ny tena mpanompon'Andriamanitra koa dia olona tsotra, tsy mankala olona, tsy manenjika olona, tsy mifaninana aman'olona, tsy manarasy nizaniza, etsetraetsetra. Azonareo toizana ravabe. Zany no mpanompon'Andriamanitra toko. Zany no izy. Raha manily zany ho mpanompon'Andriamanitra dia tsy maintsy miaina amin'ireo. Ary raha manana ny fanahy masina dia hoentin'ny fanahy masina ianao hiaina amin'izany. Azontsika jerena amin'ny Galatiana ny asan'ny fanahy masina, Galatiana 5:5, rehefa manana ny fanahy masina ny olona dia tahaka ninona. Zay faharoa. Fahatelo. Ahoana le fahatelo? Mamonjy ary azon'ny jentilisa itokina. Ifandraisantsika kely teo le hoe mamonjy, azon'ny jentilisa itokina. Ny resaka hoe jentilisa moa zany ianao a, rehefa miresaka ny hoe jentilisa io ny testamenta taloha vaovao dia milaza firenena hafa izy, tsy jiosy. Fa rehefa miresaka koa mijery n'ilay teny grika amin'ny testamenta vaovao ianao dia milaza le antsoina hoe etne, zany hoe karazana ny olona rehetra, ny olona rehetra, karazana foko, karazana olona rehetra any raha ohatra eto Madagasikara zany dia hoe any amin'ny faritra rehetra. Mandeha mitory mamonjy ny olona any amin'ny faritra rehetra ary azon'ny olona any anteherany ianao. Ny asa mpanompon'i Jesosy moa zany dia tsy voafetra ho an'ny Israely any, fa nisokatra ihany koa any jentilisa. Izy ny loharanon'ny fanantenana sy famonjena ho an'ny olona rehetra. Hitantsika amin'ny Hébreu zany, tonga loharan'ny mpamonjena izy. Loharanon'ny fanantenana ho an'ny olona mijaly, ho an'ny olona sahirana. Ny mampanompon'Andriamanitra antsika dia mahatonga atsika ho mpitondra ny vaovao mahafaly manerana n'izao tontolo izao, ary ho an'ny olona rehetra na iza na iza. Zay le lazain'ny asan'ny apôstôly toko voalohany teo, le hoe azo hery ianareo izy amin'ny latsahan'ny fanahy masina aminareo. Dia ahoana toy an'io? Ary ho vavolombeloko, Jodia, Samaria ary atraiza hatrany am-parantany, hatrany am-parantany. Olona tsy mifidy olona vonjena, fa tia ny olona rehetra vonjena. Zany ny mpanompon'Andriamanitra. Tiatsika ny olona rehetra vonjena. Tsy hoe misy hoe satritsika asa na mainty milalina izy manan'iran'iny le hoe tsy didiko le tononkira fa tatak'izay le hoe ny sasany satry ny aza veriny sasany. Asa tsy tadidiko na mainty milalina nareo tanketsa manazany tononkira zany. Fa efa henoko teto zany. Ny sasany satry ny very. Hoe raha reny olona taka loha reny very ihany e. Reny koa tokony very. Tsia. Tsy toetran'ny mpanompon'Andriamanitra zany. Ary tsy toetran'ny fiangonana zany. Fa ny fiangonana dia ary ny mpanompon'Andriamanitra dia manao zay voavonjy ny hafa. Tia ny olona rehetra vonjena. Ho amin'ny fitiavana ny olona rehetra vonjena ny mahampanompon'Andriamanitra antsika. Ho amin'ny fitiavana ny olona rehetra vonjena. Ary maniry mafy hamonjy an'izao tontolo izao, fa tsy hamonjy ny tenanao ihany ianao. Olona mitsetra. Mahatsiaro mpanompon'Andriamanitra anankiray ako rehefa mahita an'ireny olona mandehandeha fotsiny tsy hita hoe ahoan'ireny izy sady mantra sy ny rehetra dia mitsetra ndry mampalahelo ahy reto olon-dreto izy. Tovy amin'i Jesosy zany. Mampalahelo ahy reto olon-dreto mahita ny olona tsy mikapa izy mampalahelo ahy reto olon-dreto tsy mikapa akory. Kapa ary tsy hanaovana. Rangahy anankiray izay manana an'izay toetra izay koa. Dia takizany koa Jesosy. Rehefa nahita ny olona izy dia onena azy ozy izy ka taka ny ondry tsy naninona ozy izy. Taka ny ondry tsy nisy mpiandry. Zany nge nitatsika amin'ny olona manodidina antsika e. Dara nge voavoaka eo nareo zao dia mahita olona maninona. Olona mandehandeha eny an-tsena, mandehandeha eny amin'ny arabe. Mba manontany tompo ve nareo na manontany tena hoe mba mivavaka ary ve toy ny olona tony tompo. Voavoaka ny arabe tsika dia mahita olona be dia be tsy mahalala akory an'izay hoe mivavaka. Dia tsy hitenitsika manao hoe olona tsy mahalala mivavaka ireny jentilisa ireny. Fa manieritreritra ve tsika ahoana ary ny fomba mba hamonjena n'itony olona tony. Ahoana ny fomba ilazana amin'itony olona tony fa Jesosy Kristy mpamonjy. Ahoana ny fomba ilazana n'itony olona tony fa manatona n'Andriamanitra. Zany mba eritreritra iveriko fa tsy
tokony tonga ao an-tsaintsika mandrakarivo zany zavatra zany. Ahoana ny ahatonga nyreto olonreto ho tafaverina amin'Andriamanitra, hanompo an'Andriamanitra, ho mpanompon'Andriamanitra tahaka ihany koa. Zany ny toe-tsaina maha-kristianina antsika zany revana malala. Ary zany ny toe-tsainy Jesosy Kristy, zany ny toe-tsainy Jesosy Kristy, ny anarany nitokin'ny jentilisa. Manontany tena indraindray amin'ny na amin'ny fiangonana zany. Hoe tena azo ny firenena itokina tokoa ve ny tindika ny teny hoe jentilisa dia firenena ihany koa, firenena hafa. Azo ny firenena itokina tokoa ve ny fiangonana. Samy mitovy ihany. Ny olona tia am-piangonana mivoaka any amin'ny fiarahamonina dia mpangalatra ihany koa. Ny olona any moa fa mety mangalatra raha teo, mety ny any ray raha tsy mangalatra. Ny olona tia am-piangonana mivoaka tia amin'ny fiangonana dia manao ny ataon'ny jentilisa ihany koa. Ravana marala. Takanina moa zany hoe mpanompon'Andriamanitra zany olona azo eterana zany. Olona azo eterana zany satria olona miaina amin'ny fahamarinana. Olona azo eterana zany satria olona tia olona zany. Mijery olona zany. Raha zany olona manitra sy fahadiran'ovana zany nge tompo tena be dia be. Za rehefa mandray olona atao am-piangonana anaty rehefa larobia, olona misy olona maro, misy fotoana misy larobia anankiray, misy olona 3 efatra tonga eo. Pastera zay tsy mihinan-kanina mihitsy. Sisy hohanina zay. Pastera zao zay. Koatra ny milaza problema samy hafa. Fa dia manana problema ny olona. Iza ny eterany? Tsy ny jentilisa ny eterany. Tsy ny olona tsy vavaka ny tokony eterany. Fa ianao, kristianina ny tokony eterany. Ianao mpanompon'Andriamanitra ny tokony eterany. Ianao mpanompon'Andriamanitra ny tokony hijery azy. Ianao no mitoro ny filazantsara, manao zay hahavoavonjy ireny mpanompon'Andriamanitra, reny olony reny. Zay tsy mahalala kory n'Andriamanitra. Taka ny olo tsy misy mpiandry. Afaka malala? Raha mpanompon'Andriamanitra tokoa zany tsika dia reto ny zavatra mitranka. Raha mpanompon'Andriamanitra tokoa tsika dia voafidy ary toerany fanamasina. Raha mpanompon'Andriamanitra tokoa tsika dia miaina am-pahamarinana sy tia filaminantsika. Ary raha mpanompon'Andriamanitra tokoa tsika dia mamonjy ny olona ary azony olona hafa sy ny fiarahamonina itokintsika. Andihany ianao ka mba manaova toy izany koa izay manatsofina ho ety miaino aoka izy hiaino izay lazainy fanahy masina aminy. Amen. Favakisika. Mahajoro amin'ny maha-mpanompon'Andriamanitra anay tokoa ve izahay tompo. Rehefa mijery ny zava-misy eny amin'ny fireneny izay, mijery ny zava-misy eny amin'ny fiarahamonina, malahelo izay tompo fa tsia ny valiny. Tsy misy marina na dia ray akory azy. Indreny ny paritaka eny ny olona toy ny ondry tsy misy mpiandry. Mandeha ny rehetra eny miteny ny ratsy, manopa, mandeha manopo sampy, mikaroka mpamonjy n'aiza n'aiza, resin'ny asan'ny devoly samy hafa. Ifonanay aminao zany fa adidinay anie zany tompo fa mpanomponao zay, tsy milaza ao mpanomponao zay. Na ny tenanay koa aza tsy voambonay. Tompo malalanay io. Mangata mpamelana zay ho an'ny fiangonanao. Ary tsy famelana ihany fa hery sy tanjaka avy amin'ny fanahinao. Azahoanay mijoro vavolombelonao eto amin'ny firenenay, eto amin'ny fiarahamonina misy anay, fa mpanomponao tokoa zay. Ka nofidinao ary nomenao ny fanahy masina dia mamonjy ny hafa izahay. Fonanay aminao ny fahavarianana eo amin'ny fiangonana, fahavarimarina ny fiangonana matetika, varina amin'ny asa matindinika ao anatin'ny fiangonana dia adino ny mpiarabelona aminay, adino izay tokony hitoriana amin'ny filazantsara. Indraindray aza ny kafa no hitoriana amin'ny filazantsara fa manodidina anay tsy mandray akory. Jesosy mifona aminao zay fa fahalemena izay anananay koa zany. Dia mifona aminao koa zay ny amin'ny fiainana tokantranonay tsiraray avy zay
tsy tena mahajoro amin'ny mahampanomponao fa ahozongozo ny rivotra samihafa ka dia mivembeny izay mamindra fo hoe mamela heloka fa mpamindra fo ianao sady mpamela heloka noho ny amin'ny ranao soa indrindra izay nalatsaka atao Kalvari dia matoky izay fa ho azavainy ny tavanao izay amin'ny anaranao Jesosy nanaovana izany vavaka izany amen. Ana ripanompon'Andriamanitra andrentony teny somafalo omen'Andriamanitra famelana ny helotsika. Hoy ny Tompo, mpanompoka ianao efa nofidiko ka tsy mba nariko. Ary ny fanamasina koa manambara zany amintsika dia hoy koa izy, ny fahotany sy ny helony tsy ho tsarovako intsony. Ary amin'izany dia tsy misy fanamelohana ho an'izay amin'ny Kristy Jesosy Tompontsika, ka voavela ny helokareo noho ny anarany masina midy arany Tompo. Amen. Sambatra ny olona izay voavela ny helony sy voasarona amin'ny fahotany. Sambatra ny olona izay tsy isainy Jehovah heloka ary tsy misy fitaka ny fanahiny. Amen. Yeah.
Misaoran'Andriamanitsika noho ny amin'izany famelan-keloka omeny tompontsika zany andeha isika hanambarany finoantsika amin'ny alalan'ny fanakem-pinoana apôstôlika iombona antsika amin'ny fiangonana masina manerana n'izao tontolo izao manao hoe mino an'Andriamanitra ratsy tompo hanao ny lanitra sy ny tany aho ary mino an' Jesosy Kristy tompontsika torotoroana tamin'ny fanahy masina nateraky Maria Velitsiny nijara napaka Apôstôly Plato nomboana tamin'ny fijaliana maty kanalevo indandany amin'ny fiainantsika tsara tamaty tamin'ny andro fahatelo miakatra ao any an-danitra ravanan'Andriamanitra ratsy toa aviany mivily tsara velona sy maty mino fanahy masina fiambondana masina manera zao tontolo zao ny fimbonany olona masina ny famelan-kelo zanganany tena maty ary fiainana mandrakizay amen. Asotoerana tokoa feon'ny zava-maneno fohy dia miroso amin'ny dingana manaraka indray isika. Dingana manaraka ao anatin'ny ity liturjia larana fahatelo tia dia ny vavaka fangatahana. Inoko fa maro amintsika no manan-javatra angatahana raha tsy tsika rehetra mihitsy aza misy efa nomen'Andriamanitra antsika teo aloha dia mahay iza misaotra dia mahay misaotra tsika fa misy izay mbola angatahantsika irintsika fatratra ka raha hanome voninahitra an'Andriamanitra raha sitraky ny fony dia omeny antsika zany aza matahotra fa omeny antsika tokoa zany vavaka tsika ravana malala ndreto zay tompo misaotra anao noho ny amin'ny ity fotoanyity izay azahoanay manao zao vavaka fangatahana zao mialohan'ny angatahanay izay mba irinin'ny fonay dia maneho ny fisaorana sy ny fakasitrahananao zay tamin'izay fanomenao anay be dia be no efa nomenao maro be mifanisa amin'ny volondohanay ny fahasoavan'Andriamanitra efa nositrahanay misaotra tompo misaotranao zay no ny amin'ny fahasoavana nomenao ny fianakaviana tsiraray avy misaotranao zay no ny fitahiana nomenao ny fianakaviana tsiraray avy misaotranao zay no ny amin'ny fiangonanao sy ny fitahinao azy eny misaotranao zay no ny amin'ny firenenay koa azy fa rehefa vita zany fisaorana zany tompo malalanay eo dia fantatrao fa mbola manan-javatra iriny zay raha mbola eto tany eto e ka dia mamboraka zany zavatra irinin'ny fonay zany eo anatrehanao zay ho an'ny tenanay ho an'ny ankohonanay ho an'ny manodidina anay ataonay eo anaty vavaka amin'ny fo zany fa tsy amin'ny feo dia amin'ny fonay tokoa no hitenenanay aminao Andriamanitra amin'ny finoana ireo zavatra irinin'ny fonay koa indro atolotray anao zany ao anatin'ity vavaka ity koa dia raiso tompo fa vokatry ny fonay zany ary indro aboraka aminao no mba fanindrinay ny etaetaponay zay fantatray fa Andriamanitra manome malalaka ianao sady tsy mandatsa dia mahatoky zany zay. Dia mahatoky zay fa tonga eo aminao zany vavaka izany satria manana an' Jesosy Kristy mpanalalana amin'Andriamanitra sy ny olony zay lalana sy fahamarinana ary fiainana tsy misy makany amin'ray raha tsy amin'ny alalany misaotranao sady zay no ny valim-bavaka tompo tony nefa nandray zay tony nefa nahazo sady koa dia misaotranao sy manome voninahitra aminao no ny amin'izany valim-bavaka nomenao anay zany ary mahatoky zay sy manantena fa hanao zava-dehibe eo amin'ny fiainanay ianao zava-mahagaga tsy takatry ny sainay satria Andriamanitra dia manao zava-mahagaga mandrakariva eo amin'ny fiainanay ta io ary ny ankohonanay e ta io ny asany ta io ny fanompony aty amin'ny fiangonana ta io ny tokantrano tsiraray avy ta io ny zanaka zafikely ta io ny fitezana ny fanabeazana eny ta io ny fitediavana zay ataon'ny ray aman-dreny ho an'ny zanany ta io ny asan'ny tananay porofondray maky indray fa tsy ny asanay akory ny mamelona anay fa ianao no mamelona anay ary dia zany asa zany no fomba anankiray anehoanao ny voninahitra ao eny ta io ny fikasana
tsara rehetra ao anatin'ny fianakaviana Jesosy ary raha misy manao teti-dratsy na mioko amelony fianakavianay dia ho arovanao amin'ny ratsy rehetra ny fianakaviana dia mahatoky manana anao zay toy izany koa nitahinao ity fiangonanao ity fantatrao tsara ny fanindriana sy etaetaponay tompo betsaka ny etaeta betsaka ny fanindriana ary betsaka ny ezaka atao tsy ny herinay anefa no enteranay amin'izany fa mahatoky ny herinao mahagaga zay aza vela menatra ny filazantsaranao aza vela menatra ny mpanomponao fa ampiariario ndray makindray fa momba ny fiangonana ianao ka zay rehetra tononona fa hatao eto amin'ity fiangonana ity dia ho tanteraka izany noho ny amin'i Jesosy Kristy dia da io hoe ny firenenay vangio ty fireneny ity dia miady varitra takany Abraham zay fa raha misy 50 marina ao an-tanàna dia tsoravanao ny tanàna eny tompo mety mioatra ny 50 eto amin'ity tanàna ity ary mahatoky zay fa misy mpanomponao maro be eto noho ny amin'ireny mpanomponao reny dia taio ny firenenay sakano ny ratsy rehetra zay mety hitranga eto amin'ny firenena ary ataovy zava-mahagaga no anay ny atafitanay ny ampitan'ny rano satria mahatoky zany zay dia mametraka fenony fiainanay eo ampelantananao zay ny efijekema sy ny fitoriana filazantsara manomboka any amin'ny filohan'ny efijekema makatrany ny fitandrimana samihafa ary mahatoky ny filazantsara anao zay fa i Jesosy Kristy dia hamangy any Madagasikara indray ka hitany soa azo ny voafidinao izahay rehetra tonononay miaraka amin'izany vavaka fangatahana zany ny vavaka nampianarinao anay manao hoe rainay o zay ny an-danitra masinina anieny anaranao tonga anieny fanjaka atao anieny sitraponao tiantany ho tahaka ny any an-danitra eo anan'io zay anasaza ao anay ary mamelany elokay tahaka ny namelanay zay neloka taminay aza mitondra anay amin'ny fakapanahy fa manafana mindratsy anao ny fanjakana sy nery ary ny voninahitra mandrakizay iny amen dia ho tanterahan'ny tompo amintsika zany riavana ary araka ny tenin'i Jesosy dia ataovy takany nefa nandray tsika fa mendrika andray valimbavaka amin'ny tompontsika satria zanany sady mpanompony fampiarapitsika zany zao volana me moa dia volana mahafinaritra satria any ambanivohitra rehetra any zany zao manao vary vaky ambiaty aza dia fa somary mitsiky ny olona meme satria efa hiakatra amin'ny vary betsaka ny lalovana nandritra ny fahavaratra iny tsika zao Tananarivo moa tsy dia tena mahita loatra n'izany zavatra fa tsika efa miaina amin'ny fividianan-javatra daholo ka fidiana daholo ny zavatra rehetra dia tsy dia tena mahita ny vokatra akory fa na izany aza dia ny vokatry ny fanahy zay omeny ny fiangonana dia mahafaly atsika ka dia arabao mpitsikitsikina ny eo akaikinao eo arabao fitsikitsikina tsara ny akaikinao hoe miarabanao trary tia lahady ho aminao aneny fanahy masina zay ny fampiarabana ataontsika arabanao trary tia lahady ho aminao aneny fanahy masina asy fitsikitsiky fa raha tsy hoe bangaka ny nifinao dia rehefa tsy mitsikitsiky loha dia atao hoe mba mitsikitsiky hoe dia falitsika misaoran'Andriamanitra indray fa tratry zao alady zao alady tsara alady tia tsy hoe ratsy akory ny alady hafa fa alady fandraisany ity alady fandraisany ity fifaliana ao antsika zany fa maro be ny olona tonga teto amin'ny fiangonana tamin'ny premier culte iny zany ny culte voalohany teo feno ny fiangonana fa tsy pisan'ny tanketsy ty any satria toeran'ny tanketsy io dia tsy dia tena mipetraka eo ny olona fa feno ny fiangonana dia tsika indray zany zao amin'izao fidirana faharoa zao misaoran'Andriamanitra tsika noho zany fahafahatsika mivavaka aty am-piangonana zany mafy ny ireo olona tamin'ny fotoana tsy nahafahatsika mivavaka taty am-piangonana fa fifaliana ao antsika rahatrany ny mahita n'Andriamanitra aty amin'ny trano fiangonana zay tranon'Andriamanitra raha teo vita ny fampiarabana dia holazaina zao ny raharahan'ny fiangonana holazaina amintsika zany rahan'ny fiangonana zany ary dia manatrika izany tsika amin'ny fitana sy fantana ho an'ny raharaha asa samihafa zay tanterahana eto amin'ity fiangonana misy atsika ity miaino tsara tsika rehetra fa raha misy azo atao za dia mandray noty kely ihany satria misy zavatra mety ho adino sanatria ho anareo tompona andraikitra indrindraindrindra ndavary manatitra ny fiarabana zay natao teo arak'izay efa ny fampiarabantsika teo ny fampirariana soa teo ny amin'ny hoe atsika ao amintsika ny fanahy masina ary zany no loha hevitra moa zay mpanjinny
sa ny FJKM manerana ity mandritra ity volana May ity ny amin'le miasa ao amino ny fanahy masina ary dia hiasa ao amintsika tokoa ny ane zany fanahy masina izany ho mpitaritarana antsika ho fanilony tongotritsika sy fanazavana ny lalantsika. Alady fandraisana anio arak'izay fanambara teo dia tahaka an'izay fanaontsika mahazatra moa dia ety amin'ny altara isika ny manao ny rakitra rehefa avy eo asaina ny mpandray fanasany tompo rehetra hiatrika ny latabatra masina rehefa avy eo mba hiomby latabatra masina ho amin'izany fanasana masina izany. Zavatra vitsivitsy ihany no ambara amintsika eo avy amin'ny fikambana diakona sy ny olona ho tanterahana amin'ny sabotsy ho avy zao indray zany ny fivorimben'ny fikambana diakona sy ny olona sy nodaparitany Antananarivo andrefana faritra Tsinanana any amin'ny FJKM Andotam-penaka fifankatiavana no anaovana zany fivorimbe izany. Ilay omaly zany ilay teny amin'ny toeram-panomanana mpitandrina teny Ivato dia iny fivorimbe ny fikambana diakona sy ny olona sy nodaparitany Antananarivo andrefana. Ao anatin'ny synodaparitany Antananarivo andrefana mbola misy faritra mizara hoe faritra Tsinanana, faritra Andrefana, faritra Vonya dia isika ao anatin'ny faritra Tsinanana. Dia ny amin'ny sabotsy ho avy zao zany dia fivorimbe ny diakona sy ny olona ao amin'ny synodaparitany Antananarivo andrefana ao amin'ny faritra Tsinanana. Zay zany no tsara ho fantatsika zany zay ary tokony alalan'izany isika rehetra moa zany. Raha misy manontany zany hoe faritra inona nareo salema vaovao amin'ny synodaparitany Antananarivo andrefana dia faritra Tsinanana no misy atsika. Avy amin'ny sampana Dorcas, ny sampana Dorcas dia andeha hamonjy lasitselatra eny amin'ny FJKM Imery Manjaka amin'ny alakamisy fahafitony volana May ho avy zao dia misoratra anarana ao amin'ny concierge ao na amin'ny Brand Dorcas izay andeha ho amin'izany lasitselatra izany. Avy amin'ny SK4FK ao anatin'ny SK4FK dia misy an'ilay ekipa mpilalao baolina kitra izay mitondra ny anarantsika fiangonana FJKM Salema vaovao. Rehefa misy fifaninanana zany araka ny efa fantatsika eny amin'ny sehatra maro samihafa eny na amin'ny fiangonana na amin'ny zavatra hafa dia ireo ekipa ireo no mitondra ny anaran'ny fiangonana FJKM Salema vaovao 67 hectara zany ny fiangonana misy atsika. Omaly zany zareo dia nisy fifaninanana izay nampanaovan'ny FJKM Andramavola Vatofehizora ho amin'ny fankalazana fa 50 taona ny fiangonana arak'izay nambarako teo ny FJKM Andramavola Vatofehizora. Dia nampanao fifaninanana baolina kitra zareo nisy ekipa teo amin'ny 230 isa teo zany nanao fiangonana 230 moa zany mazava ho azy satria fifaninanana samy fiangonana ilay izy dia isika Salema vaovao zany tafiakatra tany amin'ny dingana famaranana misaotra an'Andriamanitra isika ny amin'izany amin'ireo tanora ireo zanantsika ireo satria tao anatin'izay fifaninanana izay nisy ny fifanitsanana tao anatin'izay 230 ekipa izay dia mba tafakatra tany amin'ny famaranana isika ny FJKM Masoandro no nanao ny famaranana ny anaka tamintsika zany dia teo zany tsika noraraka dia ny FJKM Masoandro no nahazo ny amboara moa zany dia isika zany larana faharoa na izany aza dia isaorana ny tompo avokoa zany rehetrarehetra izany. Ny fikambana mpitoriteny sy katekista ho amin'ny vavaka isan'andro efa manomboka miamaizina isika zao ny maraina dia araka ny fandaminana efa mahazatra moa rehefa manomboka miamaizina tahaka an'izao dia somary hembitra kely amin'ny enora sy fahefany ny fidirana isan'andro ao amin'izany vavaka isan'andro izay. Ny atoko-pirarela dia mampilaza amintsika fiangonana fa noho ny fanasana izay azon'izy ireo teo amin'ny FJKM Kristy Fanantenana tao Madinika Atsimo ho amin'ny fanokafana sy ny fanomanana ny fisotrondronon'ny ray aman-dreny mpitandrina ao amin'izany fiangonana zany dia isy antsakira fiderana izay ho tanterahana zany raha hariva amin'ny roa sasany dia mandray anjara amin'izany ny atoko-pirarela dia amonjy izay antsakira fiderana izay zareo raha hariva. Ny sampany lala kristianina kosa raha hariva dia miantso ny mpikambana rehetra mba ho tonga amin'ny roa ho amin'ny fanomanana ny alahadin'ny sampana ary raha hariva ihany koa zany no anaovana ny famerenana moa zany na ny répétition générale sy ny fianaran-kira samihafa ao amin'izany alahadin'ny sampana izay. Ireto no fandaram-potoana tsara ho fantatsika dia izay voakasika moa zany
dia miaino tsara ho amin'izay fandaharam-potoana izay. Raha misy ianareo zany manam-pikasana atao mariazy na ny fanamasinam-panambadiana moa zany hatrany amin'ny volana aogositra any dia ny fiofanana dia tanterahana amin'ny alatsinainy fa 20 sy ny talata 12 ny volana Mai ho avy zao zany ny fiofanana ho amin'izay fanamasinam-panambadiana izay. Le olona roa anao ny fanamasinam-panambadiana zany no miatrika an'izay fiofanana izay ao anatin'io 2 andro izay ambarako. Ny fiofanana batisa kosa izay anao batisa amin'ny andro ny akarana na mihoatra an'izay tsy maninona aza hatrany amin'ny Pentecote tsy maninona dia ny alarobia fa 13 ny volana Mai amin'ny 10 no anaovana ny fiofanana. Zay anao batisa zany dia amin'ny alarobia fa 13 ny volana Mai indray zany no anaovana ny fiofanana batisa. Ny andro ny akarana na ny mihoatra an'izany dia tanterahana amin'io fotoan'io. Ny fandaharam-potoana manaraka ho amin'ny fifidianana ireo banga zany zay tsy ampy ny olona ao anatin'ny sampana sy ny fikambanana moa zany zay efa tokony natao tamin'ny 15 ny volana aprily lasa teo dia ahempotra amin'ny sabotsy 19 ny volana Mai amin'ny 2 ora no anaovana zany fifidianana izany. Tahaka zany ihany koa ny contrôle ny boky ny sampana sy ny fikambanana rehetra zay efa tokony natao ihany koa tany amin'ny 19 ny volana aprily dia ahempotra amin'io sabotsy 19 ny volana Mai ihany amin'ny 3 ora tolakandro. Ireo zany no tsara ho fantatsika ny fotoana samihafa zay misy eto amin'ny fiangonana. Ny ho atsika rehetra kosa ho atsika fiangonana kosa ny alakamisy 14 ny volana Mai ho avy zao ny andro ny akarana moa zany dia misy fanompom-bavahana eto amintsika fotoan-dehibe io misy fanokanana mpandrefana samy tompo eo fanokanana katekomena dia miditra amin'ny 7 ora maraina isika ny alakamisy 14 ny volana Mai ho avy zao. Zay zany ny fandaharam-potoana samihafa zay tsara ho fantatsika. Ny filazana fanamasinam-panambadiana fitiavana mandrakizay no nitiavako anao koa izany no aparetako famindrapo anao Andriamatosy Ramatoisany Jean René Rasoany Irina Elisabeth Ramily Arso Marie Jeanne dia falomanasanareo mba hanatrika ny fanamasinam-panambadiana zanany Velomanana Bertrand Rochelle sy Raso Arso Ernestine Natasha Violette ho tanterahana eto amin'ny fiangonantsika zany ny 14 ny volana Mai ho avy zao dia ao anatin'ny fanompom-bavahana amin'ny andro ny akarana io moa zany no anaovana zany fanamasinam-panambadiana izany. Ny vokatra zay azotsika tamin'ny rakitra soa zay natao tamin'ny alahady faran'ny volana aprily teo dia misoratsika fiangonana ny amin'ny fiezahana manao izany atsan'ny tompo izany dia nazahoana 2,292,600 ariary zany no rakitra soa zay nataotsika tamin'io alahady faran'ny volana aprily io avaraky nefa tapaka moa zany dia isaky ny alahady faran'ny volana sika dia miovan'io rakitra soa io no le rakitra faharoa zay ataotsika tsy rakitra hoe ny foronina akory fa le rakitra faharoa ihany no atao hoe rakitra soa isaky ny faran'ny volana eto amintsika. Dia hoan'Andriamanitra irery ny voninahitra. Androso makeo amin'ny fanoloran-tenitsika fa misy anterina kely tsy voalaza teo moa zany araky ny fandaminana nataon'ny komity dia sy ny biraon'ny fitandremana dia isaka ny alahady faharoa no ataony fiarabana nazo fahasoavana fiarabana sy fotoana nambavaka ny nazo fahasoavana zany isaka alahady faharoa amin'ny lahady faharoa zao zany zao zay manana anniversaire pahasoavana nandritra ny volana avrily dia zay no arapaina lahady faharoa zao na fidirana voalohany na fidirana faharoa dia miomana mamizantsika anniversaire na mariazy anniversaire fahaterahana anniversaire na fahasoavana samihafa dia lahady faharoa zany ny fanaovantsika azy mba tsy faniny amin'ilay rakitra soa fanaotsika isaky ny faran'ny volana ilay izy. Daotsika ravana malala androso eo amin'ny fanoloran-tena masina ho an'ny tompo
ianareo ry zanaka malala no mihira ao anatin'izany a tsika kosa manavoany fanoloran-tenantsika ho an' Jesosy Kristy.
andesika raha vao ny fanoloran-tenantsika ho an'ny tompo mpitsanganana nanaovantsika nira voalahatra ho amin'izany. Soran'Andriamanitsika ny hahafahantsika manavoandray ny fanoloran-tenantsika toy izany. Dia mitondra antsika ho any amin'ny fanasan'ny tompo izany zao misy andresy fanamarina kely reto ho an'ny mpandray fanasan'ny tompo izany dia izay mpandray fanasan'ny tompo no mitsangana rehefa mandalo hoe ny dekona dia miara-mipetraka. Ny takizany koa ny liturjia fijigena fanasan'ny tompo dia misy fivana kely fa misy fivana azo mpiarina avy hatrany moa zany fa misy ampianarana kely aloha zay vao mpiarina satria manjary mikavividsika dia le teo aloha ihany zany no ampiasaintsika fa ohatra hoe eo amin'ny teny fanorenana zany zao ny fanasan'ny tompo dia avy dia mitoy any amin'ny vavaka mipetraka ihany fa tsy mitsangana zay fotsiny miova kely eo anatin'ilay izy da vary zay vary malala androso amin'izany tsika. Ry afaka malala mivelatra manoloanantsika ny fanasana masina ny antsoina hoe fanasan'ny tompo manambara ny fanatrehan'ny tompo sy ny fahasoavan'Andriamanitra amin'ny fomba hita maso sy azo tsapaitanana ary iombonantsika izany koa mitsangana asandrato amin'ny tompo ny fotsika andre zao tenin'Andriamanitra ho fanasanantsika izao mpanay fanasan'ny tompo no mitsangana ho Jesosy izao ny mofinaina ity ny mofo izay nidina avy tany an-danitra mba tsy ho fatsy izay mihinana azy izao ny mofo velona izay nidina avy tany an-danitra raha misy mihinana ity mofo ity dia ho velona mandrakizay izy ary ny mofo izay omeko azy dia ny nofoko ho fiainany izao tontolo izao. Amen. Efa afaka isika fantatray fa tompony tompo sy mpanjaka ny mpanjaka ianao i Jesosy Kristy mpamonjy anay eo. Anao avokoa ny fahefanaritra ny an-tandra sy ty ambonin'ny tany koa mitera sy mankalaza ary mame voninahitra anao isan'andro ny anjely tsy mialinalina ny mpaminany ny apôstôly ny martiora ireo olomboavitra efa sambatra any aminao ko mba avelao reny ny feonay mba iombona amin'ny feon'izy ireo misantatra sady ny fanjakana sy ny fiobina hoe Yeah.
eto zanyntsika no mipetraka ary raha tsy efa vita ny vavaka tsy mitsangana indrayntsika ao anatin'izany. Rehefa malala oka hoe notsika ny teny fanorenana ity sakramenta masina ity manao hoe fa i Jesosy tompontsika tamin'iny alin'iny namadiana azy dia nandray ny mofo ary rehefa nisaotra izy dia novakinika ho izy ity no tenako ho anareo izao natao fahatserovana dia arak'izany koa ny kapoaka rehefa nihinana dia ho izy ity kapoaka ity no ilay fanekena vaovao amin'ny rako izao natao fahatserovana na oviana no misotra ianareo fa na oviana ianareo no mihinana itony mofo itony sy misotra amin'ny kapoaka dia manambara ny fahafatesan'ny tompo ianareo mandra-piaviny. Amen. Ivavaka isika. Ry tompo rainy any an-danitra ndreto izay maneo teo an-trenonao ny fahatserovana ny fahatongavany zanakao olona sy ny fijaliany ary ny fahafatesany ny fitsanganany avy tamin'ny toerany maty ary ny fiakarany tamboninahitra sy ny fifonany mandrakizay ary miandro sy mitalao ny fiverenana izay ko mba feno ny voninahitra fanaty-pisaoranay taio zao sakramenta masina zao ary mba ekeo endrik'ilay fanatitra tokana sy tanteraka naterina anay mandeha monja ho anay teo amin'ny azo fijaliana tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy mpamonjy anay. Ry tompo rainay ny an-danitro aoka hiasa ny fanahinao masina hamasino ny mofo mba hanambarany tenan'i Jesosy Kristy. Hiasa aminay ny fanahinao masina mba hahatserovanay ho tafaray marina tokoa amin'ny tena sy ny ran'i Jesosy Kristy tomponay eto ampandraisana ny mofo sy ny kapoaka fa ny fanahinao masina no haharinao amelomanao hanamasinanao ary hanomezanao anay ny zava-tsoa rehetra mienoa anay ilay Andriamanitratsotoa noho ny fitiavanao sy ny famiraponao amin'i Kristy fa amin'ny anarany no angatahnay izany. Amen. Manasa antsika hitsangana revana malala enitsika mparefanasany tompo. Ny mofo izay vakitsika dia firaisana amin'ny tenan'i Jesosy Kristy tompontsika izay no vakiana ho antsika. Ny kapoaka ny fisaorana izay isaorantsika dia firaisana amin'ny rano Jesosy Kristy tompontsika ny ranony fanekena izay vaovao izay nalatsaka ho antsika ny famelan-keloka. Satria raha ihany ny mofo isika koa na dia teny iray na dia maro aza dia teny iray ihany eo amin'ny tompo fa isika rehetra dia samy mandray amin'izany mofo iray izany avokoa. Satria voapetipetinotra mandrakariva ny nofontsika andeha sika hanetry teny eo anatrehan'ny tompo amin'ny vavaka manao hoe tompo tsy mendrika atao hoe zanaka tompo tsy mendrika idiranao mampanotafitrango tompo tsy mendrika tsokolatsaka fiaratavitranakony rehefa hoenao hoe izay manatona tsy mbovavinizy. Amen. Ho Jesosy Kristy tompo hoe andeha fa efa voavoatra zao ny fanasana. Amen. Mahazotoerana tompo koa efa mandalo eny ny dekona dia mitsangana isika rehefa mahazo dia miara-mipetraka isika dia manao ny hira voalahatra avy hatrany tsika rehefa midina ny dekona.
entoka zarao amin'ny fifaliana ho an'ny mpianakavy finoana ireny. Amen. Jesus.
manasanao mpanefanasan'ny tompo hitsangana hoy Jesosy Kristy tompontsika raiso hany ty ny tenako izao nataovy ho fahatserovana. Ary koa Jesosy Kristy tompontsika sotroinareo rehetra ity fahitiano rako dia ny amin'ny fanekena vaovao izay latsaka ho an'ny maro famelan-keloko izao natao fahatserovana na oviana no misotro ianareo. Misaotra tompo no ny ranao sy ny tenanao izay nomenao anay. Tafaray amin'i Jesosy Kristy zanakao tokoa izahay. Tehirizy mandrakariva eo amin'ny fahasoavanao ho fahavolombelona naizanaiza amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tomponay. Amen. Mamo Jesosy ny fitiavanao. Mangasitaka anao zay mpamonjy tianay io no ny amin'izao fandraisana ny fanasana masony izao. Raiso zay mpiray latabatra aminao mandrakariva na mbola velona eto zay nefa mbiany aminao. Amin'ny anaranao no anaovana isan'ny vavak'izany. Amen. Mahazo toerana tompoko. Mamerina ny kapoaka isika ary manantitra ny fandroratenantsika ho an'ny tompo tokopira mihira ao anatin'izay.
manasanao mpandray fanasany tompo hitsangana andre ny afatra ho anao fa avy nandray arak'izay mety ny fanasana masina ianao dia hoy ny soratra masina koa mitafy famindra-po sy fiantrana famorapanahy fanetretena fahalemem-panahy fandeferana araka ny olom-boafidin'Andriamanitra sady masina no malala mifandeferaka amin'ny famelaheloko ianareo raha misy manana lahelo amin'ny sasany tahaka ny namelan'ny tompony helokareo no ka mba hamelanareo heloka kosa ary oko ambonin'izany rehetra izany ny fitiavana fa feny ny fahataterahana izany amen. Tsangana avokoa isika rehetra hamarana izao fotoana izao amin'ny hira voalahatra sy ny fandraisana ny tsodrano. Raiso ny tsodrano tononiko anareo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika manao hoe mitahy anareo Jehovah ka miaro anareo mampamirapiratra ny tavany aminareo Jehovah ka mamindra fo aminareo manaratra ny tavany aminareo Jehovah ka manome anareo fiadanana mandehana amin'ny fifaliana sy ny fiadanan'ny tomponareo amen. Azo toerana ary fafa ao anatin'ny fahanginana soran'Andriamanitra. Dia hoanao Andriamanitra tokana sady endry irery ihany ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Masina amen. Raha fitahin'Andriamanitra ho antsika rehetra tokoa ho somatsara ny tokantrano daholo isika rehetra.
dekat